falitafana amintsika rehetra indray amin'ny alalan'ity fandaharana izay miompana amin'ny sehatry ny kanto sy ny asa tanana ity. Manambahiny ny fandaharana ho amin'ny anio tahaka mahazatra antsika rehetra dia ny lohahevitra ho raisina indray dia ny sehatry ny sary sy ny hosodoko. Dia ary avy hatrany dia ho fantarina natao anatin'ny portrait ny vahinisika ho amin'ny anio. Miarabany Minso dia miarabany mpanaraka ny kolotsara. Izy no ravony Saona Andrianjaka Zona Sandratra, afantatra amin'ny anarana hoe Zona Sandratra eo amin'ny sehatry ny kanto. Tafiaona amin'ny alalan'ity fandarana ity indray isika. Ie, misaotra an'Andriamanitra tafahoana indray. Tena faly be satria tafahoana indray tsika valy taona aty aoriana. Izay valitaona izay dia tsy hoe niova afa nisiny ny ampy hoy Zona Sandratra. Araka ilay hitantsika tamin'ny valitaona lasa zany hoe portrait ny tena nataoko betsaka dia ny aquarelle sy ny sary ohatran'io maneho ny zavatra hita maso. Dia tao anatin'izay fotoana izay dia somary niampy somary nisy fanatsarana niazanana tsaraina zany. Fa nisy orientation kely koa nandeha nakany amin'ny resaka art abstrait zany hoe nisy fitiavana mipoitra indrindra nanomboka teo amin'ny confinement teo mihitsy nisy an'ilay fiboahana iny dia nisy saina tia karokaroka mivoaka tao anatiny tao dia lasa nisy fihitarana azo lazaina hoe mbola ouverture be ihany koa zany fa tsy tena hoe mbola tapitra mbola eritreretina hoe mbola lalana ihany. Zanaka mpanao sary ny tenany, ny ray aman-dreny dia mpanao sary avokoa ary maromaro izy ireo no mpianakavy manao sary. Dia amin'ny maha hoe teraka tao anatin'ny sary dia lehibe tao anatiny. Dia nateo ara ny fianarana ny ratovana mbola apitraivo kely hoe zany hianatra filozofia teny amin'ny université. Dia nijanonao mpanao sary ihany nateo ilay fianarana natao hoe fianarana filozofia zany fa iny zany lasa hoe bagage intellectuel nentina niatrika ny fiainana amin'ny ankapobeny sy ny sary izay natao. Tany am-piandohana dia portrait no nataony. Dia avy eo dia lasa nanao aquarelle dia nanao peinture à l'huile. Dia ny portrait zany nanao koa ny portrait à l'huile ohatran'ilay hitantsika ity aoriana ity zao portrait à l'huile ry portrait au crayon. Dia avy eo dia lasa nanao sary paysage isan-karazany sy ohatran'izany taty aoriana. Dia taoriana izay koa zany nanao acrylique. Dia iny acrylique iny mihitsy no ny orientena nakany amin'ny art abstrait satria ilay peinture acrylique no ampiasaiko any anaty art abstrait miaraka amin'ilay peinture le natokana ho anazy manokana hoe pour une paintine na coulée de peinture. Ahita zavatra mihitsy sika rehefa ao anatin'ny arakasa avy eo fa arakajiana izany dia tsy latsaky 20 taona ny fotoana nisy arany teo amin'ny sehatry ny sary sy ny hosodoko. Misy an'ity exposition ity zao atao amin'ny Louvre dia efa mentionné-ko ao anatiny mihitsy hoe le izy hoe 25 années de recherche et de réalisation artistique. Dia nataoko hoe 25 années zany satria tany natsapako hoe tena nanomboka nanao fikarohana momba an'ilay izy ahako.
fa ny taona 2001 izany hoe efa 23 ans passé koa no nanaovako exposition voalohany teo amin'ny Ositra teo Analakely. Dia izay zany ilay izy ataontsika hoe nanomboka tany mety mbola taloha kelin'izay satria efa kely dia efa niaina tao anatiny. Ositra ny taona 2012 no nandraisana anjara tamina fampiratiana voalohany indrindra. Nitohy isan-taona iny tamin'ny fotoana nisiny izany fampiratiana izany ateo amin'ny Esplanade Analakely. Dia nanomboka 2009 ka hatramin'ny 2011 nanao galerie en permanence tao amin'ny galerie Smart teo Tanjombato. Dia sady nanao sary en permanence, manao portrait tous les jours zany, nanao sary teo foana. Teo no tena nahalalan'olona betsaka anazy satria pendant 3 ou 4 ans zany teo. Dia taorian'izay za dia en parallèle tamin'izay aloha zany nanao exposition personnelle voalohany koa 2009 tao teny Akorondrano. Dia aseo dia nanomboka 2012 nanao galerie indray tao amin'ny John Bosco teo Akorondrano ka hatramin'ny 2023 zany. Dia ankoatran'izay nisy exposition foana niarakaraka tamin'ny namana teny hoe tany anaty salle, ohatra hoe tany amin'ny IKM, tany amin'ny Rariasina maromaro. Dia misy ihany koa exposition mivoaka kely amin'ny Madagasikara, izany hoe za aloha tsy hoe za tena akonakanto hoe misy œuvre nanao représenté na exposition tany. Dia ankoatran'izay dia mbola misy exposition personnelle nataoko koa tamin'ny herintaona tao amin'ny Ivokolo tao Analakely. Dia ny exposition farany aloha zany raha antsika mahita dia atao amin'ny Louvre aty. Io le commémoration ana 25e année io nampitondraiko ny thème hoe la quête du beau. Enika ny fafanjona sandratra tokoa teto amin'ny Louvre ary ny taran'izao mihitsy aza no tanjony manaraka. Eo anjintsika 5 taona ny lasa dia mbola tenaina fa mbola ho avy ny 5 taona manaraka. Ary za moa efa nisy vernissage tato amin'ity exposition ity dia tao anaty vernissage nefa nanambarako hoe je suis encore à mi-chemin. Zay zany eritreretiko mba hoe fahatsapako hoe mbola eny Antsasadalana dia mbola manantena tokoa hoe après 25 ans zany dia mbola misy réalisation azo ohatr'izany. Dia mino misy matoky azy zany fa mbola hisy tohany ary mbola hisy zavatra tsara be ny aoriana manomboka eto amin'ity 20 taona manaraka ity. Mirary soa ny zona sandratra hatrany amin'izay mbola ovinany izay. Faraky ny fahitantsika teo dia miroso makany amin'ny abstrait izy amin'izao fotoana izao. Ho hitantsika manaraka eto ary ato anatin'ny arakasa ny santionan'izay sy ny fanaovany an'izay indrindra ndao ary. Le zavatra ho atao eto zany dia famoronana sary abstrait le izy amin'ny alalan'ireto fitaovana reto. Dia raha zavaikely hoe le zavatra ataoko zany reto fitaovana reto fitaovana efa nomaniko, mila fotoana lava amin'ny fanomanana anazy satria ny composition na loko ny loko ilaina sy ny anona mila composition dia efa vita arak'izay moa zany izy io. Dia ankoatran'izay ny zavatra tena ampiasaiko zany
amin'ity indray mitoraka ity dia tsy ny tanako indray fa ohatran'ny nanamboaran'Andriamanitra ny olombelona hoe rehefa voavolavola ny tany vita zany ilay loko dia namolavolan'ny olombelona izy dia nameny aina ilay izy avy eo. Dia tsy ilay tanako intsony no réalisena azy fa amin'ny alalan'ny fofinaina no hanomezantsika aina ho an'ilay asa zany, ho an'ilay sangan'asa. Tao anatin'ilay fikarohana moa zany isan'ilay pourri paintine hitako tamin'ny ohatran'ny hoe fikarohana tany anaty internet sy ny sisa dia hitako hoe ohatran'ny ahoana dia nanao an'ilay pourri paintine za dia ahoana naneritreritra hoe ary maninona moa zany raha ohatra ka tsy ilay coulé avelay coulé indray nanaovana anazy fa mba omena souffle, omena aina mihitsy indray ilay izy dia hitako hoe nety zany ilay izy afaka ny-réaliser zavatra dia iny zavatra iny avy eo rehefa avy omena aina dia afaka mbola omenao asiana touche personnelle indray izy avy eo hoe réalisenao na hoe afaka hoe vitanao hoe mety dia afaka hajanona dia miandry fahamainana izy rehefa avy eo. Les dimensions tena ny antony manokana be amin'ilay hoe fofinaina za tsy manana aina be fa ity no hitsofako anazy dia tonga dia miparitaka ao anatin'iny ilay izy dia manome an'ilay anina dia limité ao anatin'io ilay izy fa raha ngeza be io dia reraka be za. Ity refy anatin'ity 10-15 dia io ty refina papier ampiasaiko ity dia rehefa avy eo izy asiako bordure 15-20 indray dia mitsofoka ao anatin'ny encadrement 15-20 izy avy eo dia lasa afaka encadrena na afaka gardena sur le support comme ça lasa carte de vœux na ohatran'izay. Dia tonga zany dia ny fanatanterahana anazy no sotsika zany hoe ny safidina loko ampiasaina zany hoe miankina amin'ilay effet tiana ho azy zany amin'ilay tiana ho azy no amoahana anazy. Eto zao amin'ireto misy doré ato anatin'ireto misy argenté fa amin'ireto pigment anankireto zao tsisy an'izay fa juste saika couleur miainga avy amin'ny couleur de base tsotra hoe bleu na le rouge ary ohatrany tsy tafiditra tato zany hoe ilay fotoana koa zany mikoropadropaka kely nanomana an'ilay fotoana dia tsy près fa hoe miainga avy amina couleur de base hoe bleu dia jaune dia tokony misy rouge ao dia blanc dia noir dia tao no nanaovana composition dia miaraka amina produit izay afaka miaraka aminazy ihany koa dia atomiko amin'izay zany. Ohatr'izao zany ny fanaovako anazy ohatra hoe miainga avy amin'ny couleur somary saode kely ny zavatra avoakako amin'ity anankiray ity couleur blanc aloha zany ny aingako mba hananako fond blanc. Dia bleu indray no ampidiriko anatin'ity alefako koa na aloha ny blanc satria ilay luminosité ilaina.
Zavatra roa samihafa mihitsy zao reo. Iny izy iny le résultat. Dia iny avy eo afaka arahana pinceau amin'izay raha tiana asiana hoe zavatra ho personnalisé kokoa ilay izy avy eo. Dia ity koa mety hoe lasa mety ohatr'izao koa io, tsy voatery ohatran'ilay teo. Fa rehefa avy eo ianao mahita anazy hoe mety ho comme ça, mety ho comme ça, na ohatran'izay. Jereo izao itony couleur tony tsy hitantsika ato anatin'ireo reo. Fa ilay mélange natao teo no mifangaro dia manome couleur ohatran'izay. Hafa kely indray iny nomena fofinaina aravaky teny ny loko dia nanome vokatra tahaka ireny. Izay aloha vao nisy toy iny rano fitadidiako teto amin'ny fandaharana kolotsara. Tableau karazany 4 izay no resadresantsika manaraka eto nandritra ny fampiratiana izay notontosaina atao amin'ny Le Louvre. Nankalazana ny 20 taona nanaovany sary sy hosodoko izay nampitondra ny lohateny hoe La Quête du Beau. Ndao resadresana vetrany ato anatin'ny Tafakanto. Ato anatin'ny Tafakanto Soamatsara isika iresaka nireto kanto reto mazava ho azy miaraka amin'ny Zona Sandratsara. Misy 4 izy reto nitsongainay tato anatin'ireto BDB ireto izay miranty ato amin'ny Le Louvre amin'izao fotoana izao. La Quête du Beau izay no nampitondraina an'ity fampiratiana ity. Inona no mety anton'izay aloha i Zona Sandratra? Azokazokany aloha fa aloha no tia mpanoratra lazaina mihitsy no anontaniana. La Quête du Beau izany hoe ny resaka zavakanto, ny resaka sary zany dia anisan'ny tanjona, anisan'ny zavatra tiana vohitra ao anatiny ny atao hoe le beau. Le beau artistique zany hoe izay mihitsy ny terme malaza anazy. Dia la quête du beau zany hoe ao anatin'ilay fitrandrahana, fitadiavana an'ilay izay le beau zay zany no itinéraire tena arahana ao anatin'ilay izy dia ao anatin'izay la quête zay foana hatramin'izao ary mbola ao anatiny hatramin'izao. Ka izay hoe ny tsara sy ny kanto izay dia reto misy santionany anaky-4 ho resadresanay aminareo atomboka amin'ity fafana izay azo lazaina hoe tena soniany Zona Sandratsara ity satria anisan'ny nahafantarana an'izany anaran'izany ihany koa no efa 20 taona lasa izay nahitanay azy teto amin'ny Kolotsara. Tsy fonao mihitsy izy ity. Any e? Tena tsy foko mihitsy izy io. Na ny tompony ary tsy mahazo azy. Izay no tena marina. Le tompon'ilay sary moa zany tiako lazaina le hoe sary lolo io zany. Tena marina mihitsy hoe tsy foko mihitsy izy ity satria sary nanamarika be ny fiainako ara-javakanto mihitsy zany. Satria tany am-piandohana araka ilay teneniko teo hoe nanomboka tany amin'ny 2001 nanaovako exposition dia nisy taona maromaro dia 2007 no vitako. Zany hoe tonga teo amin'ny stade io efa nazavaiko tamin'ny 20 taona lasa momba anazy. Dia hatramin'izao zany dia mijanona collection ary mbola ezahako tazonina collection hatramin'ny farany zany sy sary anankiray ity aloha. Nianiary koa fa tanana an'ilay mpanakanto ihany koa izay hitantsika eo amin'ny sary fa ity no anohizantsika azy ty laharana ity moa zany laharana amin'ny ato amin'ny fampiratiana fotsiny ihany fa inona ny azo resahana momba azy ity indray Zona Sandratra? Izy io indray zany dia aquarelle no nanaovana anazy zany hoe peinture à l'eau watercolor izy amin'ny teny anglais dia nanaovako anazy tsy nijanona fotsiny hoe sur le papier, sur le même support zany nanaovako an'ilay sary fa nataoko ohatrany hoe vita ilay sary sur un papier dia découpeko dia avy eo dia nidorako tamin'ny laboziny sisiny dia avy eo vao naveriko napetraka teo amin'ny support blanc vaovao anankiray indray zany hoe karazana fikarohana zany dia namoahana kanto karazana vaovao indray. Tianao mihitsy ihany koa manao sarina
baobab ny zavatra maneho an'i Madagasikara mahafinaritra anao ihany koa zany tena marina mihitsy zany zay le maneho an'le firenentsika zany anisan'ny tena hoe sady tiako mitsapako hoe tiany mpanjifa ie ty ary mbola baobab anankiray ihany koa resadresantsika no izantsika azy manao anandray ny teto izy ona sandratra izy ty indray zany dia ny titre anomenan'izy io dia baobab en or baobab en or zany hoe le couleur angambonareo mahita hoe couleur somary doré dia amin'le hoe mahadoré anazy zany dia miofa mirapiratana misy azavana mivoaka fa amin'ny soleil ao anatin'io dia io zany somary ara atao hoe ara somary mifangaro sady abstrait izy no mamoaka zavatra hita ihany koa raha mijerina hoe misy baobab ao anio misy karazana ohatrany hoe explosion na luminosité ao anatin'io dia ny réalisation an'io nandeha par étape maromaro mihitsiny zany hoe nisy fotoana izy io efa nieritreretiko hoe vita ke mbola tsy vita dia nisy fotoana nytohizako indray dia nieritreretiko indray hoe vita dia mbola nisy fotoana miverenako nytohizana indray dia mahita anazy io ary aho zao dia nieritreretry hoe vita fa mbola isy fotoana mbola hitohy indray sady zay tantaran'izy io zay koa izy mahita zavatra foana dia mandeha foana le saina dia karikaroka foana dia mahita hevitra foana ihany koa ity ilay ndresanay tany am-boalohany hoe famirona ihany koa any anatin'izay hoe tontolon'ny abstrait zay ty no amaraparana antsika ndresadresaka izy zona sandratra manao anandray momba azy ity ia izy ty indray dia nameko ny anarana hoe l'île magique ny antony manokana nanaovako anazy aloha ngambonareo mahita fa misy an'ity ohatrany lasa nosy kely ty atao voany ato dia ao anatin'io tena maneho couleur isan-karazany mihitsy raha jerenao dia misy tena ohatrany hoe couleur na karazana ohatrany hoe artifice zany ohatra reny feu d'artifice dia misy artifice ao misy doré ao misy couleur rehetra saika représente ao anatin'izy io daholo dia io efa tafiditra tanteraka ao anatin'le ara abstrait dia zany hoe mbola be dia be zany ny zavatra azo tantaraina ao anatiny fa ngambany zay ihany aloha no ambarako androany ty aloha koa ny maso no hijery resaka fiazy zona sandratra 5 taona ianao teo amin'izay sehatra ny hosodoko izay fandarantsika tena be mpijery ary be tanora mpijery indrindraindrindra reo tanora izay vao misandratra ao anatin'ity tontolon'ny sary sy ny hosodoko ity tena mazoto mihitsy ny mijery ary betsaka ny maniry ihany koa ivainety anatin'ny fandarana raha izona sandratra no anome hafatra ho azy ireo mety hoe inona re amahinao efa hoe ela netezana tao anatin'izay anarana zona sandratra raha zany ihany koa efa mipetraka ao anatin'izany tontolon'ny sary sy ny hosodoko zany inona mety ho afatra avy aminao afatra ho an'ireo zandry ireo tanora zandry izay manao sary amin'izao fotoana zany rehefa manao sary dia azakivy mety maro ny sedra lalovana tena maro tokoa ny sedra lalovana fa azakivy fa rehefa ilofosana io dia tafavoaka foana dia mila say ihany koa raha ohatra hoe misy publika tokony affrontena dia zahana affrontena misy personnalité tokony ho affrontena dia zahana affrontena arak'izay foana koa zay zany tena conseillako mila sa zay Génial. Makasitraka anao nitondra an'ireto kantonao ireto eto anatin'ny fandaharana kolosara mino fa mbola avy ny fotoana iona antsika indray any aorinany ataon'ny kanto mitambatra eto foana ihany tsika makasitraka indrindra dia rarisoa ia makasitraka indrindra ny kolotsara ary indrindraindrindra i Minsoa zany izay manolotra anazy ary tonga midodidody makaty aminay dia misaotra be dia be makasitraka era-po era-tsaina dia makasitraka be any Cool TV ihany koa izay tompon'ny fandaharana dia misaotra ny mpanaraka rehetrarehetra dia manantena fa hanaraka hatrany Cool TV tsika rehetrarehetra ilay tele mahafinaritra be. Génial. Mino fa nisy azo ndraisina somatsara izay voalazany zona sandratra izay. Ankafizo ansary ary ireto sanganasany ireto.
nafinatra ny fifampizarana niaraka tamin'ny zona sandratra raha toka hoe mahaliana anareo ny asa tanany na ite hifanerasera amin'ny vantana dia manana pejy Facebook izy zona sandratrara ART ny farany dia azonareo atao somatsara ny mifampiresaka amin'ny vahintsika. Misy ny famerenana ny fandaharana ny latsinainy manomboka amin'ny 2:20 ary ny lakamisy manomboka amin'ny 2:07. Raha toka hoe te hivahiny ato anatin'ny fandaharana ihany koa ianao manana etaeta ny ampiseho ireo sanganasanao ireo asa tananao dia aza misalasala mihitsy mifanoratra ao amin'ny pejy Meno Sokolo na miantso ny laharana izay misoratra eo ambany io azonareo antsona amin'ny ora fisokafany birao izay. Mankasitraka ny Hermanjaika aloha nampiakanjo ny tenako tamin'ity androany ity ao Analakely no ahitanareo azy pavillon 658 Hermanjaika na ihany koa ao amin'ny pejy Facebook Hermanjaika ihany koa dia avanana amin'ny fanaovana akanjom-behivavy tahaka izao izy ireo azonareo atonona somatsara ihany koa raha ohatra ka hoe mahaliana anareo izay. Mirary soantsika rehetra sy amin'ny sabotsy herindray ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko.